Efa nisy délibération navoaka ny conseillers municipaux. Efa nisy ny délibération dia nivoaka ny arrêté. Rehefa nivoaka ifanapahakevitra eo 0 ariary no taxe foran'ny commune tao anatinao. Ny foran'ny commune ny capacité, ny foran'ny commune ny permis, ny foran'ny commune ny vignette. Dia nanapa-kevitra ny fididian'ny tanàna hanaonao zavatra reo biométrie. Misy ny permis biométrie, misy ny capacité biométrie, misy ny licence biométrie, misy sary ny tarika posy gratuit nanomezana azy. Ny zava-dehibe anatinao nefa dia mba hiarovana sécurité ny tanàna ny Tiliara, satria nalaza ratsy tato azy Tiliara amin'ny ataky zay tenenina foana fa skoloposy no ambadiky io. Tombony ho an'ny zareo io, satria zay tsy olo manana gilet dia anisan'ny olo ratsy, satria numéroté io gilet io. Fantatra hoe numéro 1 dia posiniano zay raha manao ataky. Tsy vitan'izay ihany, fa rahantsika malala fa 9000 isan'ny skoloposy ao an-tapitanan'ny Tiliara. Mena markazo sol izy 2 mètres nafany mandeha. Zay ny zava-misy. Nefa misy andian'olona nefa iverinay sa antsasany nanakotana tety kasa zay. Pitarika posy, fika mampitarika posy sy ny tomposy mety amin'izareo le izy. Ny asabotsy ny maly ny fanarana dia hanao age miaraka amin'ireo olona reo. Kandro zavatra hafa no harotiny sasany tao anatiny tao. Rivoaka ny Tiliara amaben'ny tanànahy tsy tompony lala samirery aho fa mpiandro ny vola vita. Dia miombona lahelo amin'ny fanimban-javatra zay nifonsatsika mianakavy voaka ny Tiliara nanatsara ny Tiliara. Ka mampahiranareo zay voaka ny Tiliara fa ho vitainay ao anatin'ny fotoana fohy ny hamerina ny lazan'ny Tiliara. Isaoranay manokana ny voaka ny Tiliara ny tony tsy nisy raha mandriaka fa ny afatra petrako